Manana ny ambarany mahakasika izay fanamariana ny faha 19 taonan'ny tolom-panavotana teto amin'ny firenena izay ihany koa ny mpikambana iray eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita andriamatoa Naivo Raholdina ho azy ary dia niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity satria dia samy nanefa ny adidiny na ny mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra teto amin'ny firenena. Nafinaritra aloha zany anatrika foana zay tao anatin'ny krizy tiany tiako hita ampifandraikitra an'le raharam-pirenena amin'izao mahafinaritra aloha zany zao fa efa miverina le fitiavan-tanindrazana malagasy miverina lay firaisan-kina hitatsika teo ngamba raha teo an'le fanompom-pivavahana na tetezamita efa tsy nisy ampilafiny taky ny akondro itsony na tsy priany taky ny tetezavony fa efa tomolo bilany malagasy kindray mitetina ihany le vitetedola io zay tsy mitovy hevitra rehetra samy natsapa hoe aitsika rehetrarehetra emboka akondro efa mitrakaka ihany miondrika samy manana ny akolafiny ka napetraka ilay fifankatiavana nitolona tany amin'ny 7 marsa tany aloha tany dia tafaferina teorina ty efa samy tonga saina tao ny mpanao politika ka mino zay fa raha napiavaka tamin'ity fotoana ity zany ty 13 ty dia nameriny indray le fifankatiavana malagasy indrindra famelan-kelo ka sy milotso any fampiavana-pirenena eto moa dia raharotokoa no milaza fa raha ny fanadihadiana manokana zany zay natsangana tao anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita dia efa bolana miely lalàna azy raha ny 700 zay dossier tao aminay dia saika efa vita avokoa zany fa ny ireo zay tsy ao anatin'ny fahefanay zany no apetrakay am'le voamera maharitra dia ny voamera amin'ny fanajariana ny tany fitantanana fananantany eto dia raharoto fa mikasika nambatomaro manokana zany izay nahitana resabe tao ao dia hidinany izy amin'ny alaka misy avy zao amin'ny telo zay voamera zany zay tariako anaty adiny foto mihitsy hoe inona le ati tany sy olana amin'ny fananantany ambatomaro